sai zahay ny rivotra ny fo ny orana ny kija ny ara misedra vokoa tahitanao ao ankehitry todenya adino izany varina tamire tamitamby niaro fitiatsy antenaina fanadesariko aza ny tafaminao hoe toy ihany avelao ao imonjy lay namako anio fa manembonao izany mahatsiaro fazazako mivalona fay anika mila otomany mahatsiaro fazazako mivalona fay anika mila ok tiry ty dia irany bodo embona ny lohateny aloha tonga dia tombokary ny fampidirana dia note voaloha corde voaloha dia e mineur fahaty amin'ny 12e case corde fa efatra fa dimy fa enina dia miaraka amin'ny base ok dia manaraka D aty amin'ny 10e case dia ny base ny D ok dia eto amin'ny corde fa dimy dia 12e case dia reveo C eo amin'ny 8e case na ok dia G eo amin'ny 7e case fa 4 5 6 zany ny corde fa efatra dimy fa enina enina no teneny dia ohatrany D ny pauziny dia jereo tsara ilay diagramme amin'izay ok dia reveo A mineur ok bara eto amin'ny 5e case manomboka eo amin'ny corde fa efatra fa dimy azaty fa telo 3 4 5 6 ok dia ny base moa A mineur ty tsiny ok dia reveo G ok dia eto A mineur makatao amin'ny 5e dia verina manimo carré amin'ny 3 dia miakatra atao amin'ny corde fa dimy ianao 5e case ok dia C mineur 7 dia jerevy ihany le diagramme amin'izay fantatra tsara ohatrany anao ny fitendrena azy dia farana na D zay dia rehefa tapitra zay manomboka amin'izay ny tonony dia ny note voaloha E mineur fa mahasamihafa azy fotsiny asiana tendreny eto amin'ny 3e case n'le corde fa enina eto
fahatelo, faharoa, fahatelo, dia avy eo B7 fa tendrena aty amin'ny 7e kazy. Mahatonga an'izay hoe aty amin'ny 7e kazy ilay izy satria ty note ty aty amin'ny 7e kazy misy azy raha tokony izy na afaka mitendry B7 eto fa ty rehefa mihaino an'ilay gitarnareo eno tsara fa enonao eto ty dia rehefa eo makany amin'ny A mineur teono asa D izahay dia ty G. Dia misy ohatran'ny riff kely zay tao amin'ny D. Dia miverina makany amin'ny G ny rivotra ny fofo dia rehefa tonga amin'ny fofo izy dia B mineur 7. Ny orana dia C. Ny orana ny kitsa ty A7 ohatran'izao dia soranaty ty eto amin'ny ty 4e corde ty sokafana zay mahatonga anazy A7. Dia ny ara C ny sedra ny sedra zao B7 ty amin'izay le B7 dia jereo le diagramme dia E mineur. Dia misy ohatran'ny riff ake pam fa tsy haiko mihira anazy tsy haiko no mitendry anazy dia aloha tonga dia avotsotro fa misy zavatra tendreny zareo alohan'ny iverenany makany amin'le alohan'ny anohizany an'le tonony faharoa. Dia ny tony faharoa mitovy daholo ny note hatreo amin'ny A7 fa rehefa mamarana an'le tonony izy dia G le izy. Fitia tsy antenaina G dia rehefa D dia G. Dia alohan'ny makany amin'ny fiverenana izy misy phrase kely zay ataony zareo dia le corde G ohatran'izao mihitsy tsy tendrena le corde fahenina fa eo amin'ny fahadimy ianao mijanona. Dia rehefa eo A mineur 7 dia rehefa eo G miaraka amina bazina B. Dia manomboka amin'izay ny fiverenana. Dia ny corde voalohan'ny fiverenana C fana dia rehefa eo D satriko aza dia G. Dia eo indray le phrase ny tafa C minao dia rehefa eo G eto ihany dia asian'le flirony indray dia verina C indray avelao aho fa miova amin'izay ny note B7 hamonjy. Dia rehefa eo E mineur lay namako any dia C avelao aho hamonjy lay namako any fa G. Dia rehefa mira manembona dia manembona oui. Dia eto misy note corde anankiroa D mineur amin'ny voalohany za dia rehefa eo G7 ny zany dia rehefa eo zay nembona izany dia miverina makany amin'ny C matsiaro ny faza dia zazana B7 zana jerefy tsara le tanana droite eo amin'le
aveo dia mila oky tomany ze zay. Dia rehefa mamarana an'le hira izy a le anika mila otomany iny a somary taritiny kely le tomany zany anika mbola ze any mila otomany dia tendreny eo le se somary tendreny ela indrora se dia reveo note anankitelo corde anankitelo no tendreny C dia reveo G miaraka amina base-na B dia A mineur 7 dia G mamarana ok dia ohatran'izao ny faneniny anika